Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo ny sary azo amin'ny zana-bolana ny fisiany reto rahona hitantsika ato amin'ny ilany antsinanana sy any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara no anisan'ny manamora kokoa ny filatsahan'ny orana ho an'ny voatany zany hoe mbola hitohy zany zay rotsakoran'izay atao anatin'ny roa andro ary koa ny any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany avaratry ny Madagasikara iny fa manomboka ny asabotsy mety hiverina maimaina kosa ny andro ho an'ny voatany zany dia mbola hisy hatrany aloha ny orana tandrivindraona ho ana faritra vitsivitsy amin'izay andro ny sabotsy izay raha ny atao anatin'ny telo andro avy kosa dia tsy misy aloha zany ny fiforonana rivodoza ahina na ataontsika hoe manodidina Madagasikara na ataontsika atao anatin'ny ranomasimbe Indiana sy ny any amin'ny canal de Mozambique zany raha ny telo andro avy zay fa ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy ny tandrivindraona any amin'ny faritry menabe ny faritra atsinanana vatovavy fitonany ary ny any atsimo atsinanana mandraona kosa ny andro any faritra Moronmania Matsiatra ambony sy Iorombe ary ny faritry Melaky torok'izay koa ny any amin'ny faritry Bongolava ny ambony dia ifanambiasany rahona sy ny masoandro ny rapiso atolakandro mbola mitohy ny oram-baratra ny faritry Melaky ny faritry Bongolava Itasy Vakinakaratra Moronmania Matsiatra ambony ny faritry Iorombe mitatra hatrany amin'ny faritry Fitonany sy Vatovavy ary ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay misy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny tany faritra atsimo andrefan'ny anosy mandraondraona ny andro ny morontsiraky ny faritry Sava mety hitrangana tandrivindraona mandalo ihany ao anatin'izay ny ambiny dia maina ny andro ny maripana vovinavina dia manodididina ny 5 ka hatramin'ny 7 ny ambony indrindra ho an'ny voatany ary 9 ka hatramin'ny 12 ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ny any andrefana dia 2 ka hatramin'ny 2 ny any amin'ny tapany atsimo andrefana ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia tafiakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny zoma kosa dia mitohy hatrany ny orana ho an'ny tapakandro hariva any amin'ny faritry Melaky Bongolava Itasy ny faritry Vakinakaratra Moronmania Matsiatra ambony ary mitatra hatrany amin'ny faritry Vatovavy Fitonany atsimo atsinanana izay voakasika an'izay ihany koa ny faritry Sofia sy Diana ary ny faritry Sava Nalandrofo ireo zany no miandry ny oram-baratra amin'izay andro ny zoma izay indrindra ny tapakandro hariva fa ny ambony kosa dia mandraona mitsitokotoko ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana vovinavina dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 hatrany aloha zany ho an'ny voatany 9 ka hatramin'ny 13 kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ary ny any andrefana dia 3 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefana hatrany aloha zany mafana indrindra mahatratra an'izay 3 degré celsius izay amaranantsika azy ny andro ny sabotsy dia manomboka maina aloha zany ho an'ny voatany ankoatry ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra sy ny faritry Bongolava mitohy kosa ny orana ho an'ny faritry Sofia dia na Sava na Lanjorofo ary mety mitatra hatrany amin'ny faritry Boeny izay mitohy ihany koa ny orana aloha zany ho an'ny faritra atsimo atsinanana amin'izay andro ny sabotsy izay ny ambiny dia miverina maina ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana vovinavina dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 eo ny voatany 9 17 degré celsius kosa ny tapany atsimo atsinanana fa tsy dia mesika firy zay ho an'ny tapany avaratra atsinanana nosy manodidina ny 3 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny any andrefana dia 3 ka hatramin'ny 5 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra vovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay ny météo-tsika tamin'ny tia ny fizaram-baovao mitohy hatrany any amin'ny foibe famantarany toetr'ny andro any amin'ny page Facebook eo ihany koa ny YouTube météo Madagasikara ny laharana finday azonao atsoina hatrany ny 034 94 580 97 izay ny météo tamin'ny tia raha-pitsinday fotoana manaraka